Ny olona tsirairay avy dia samy manana ny atao hoe anjara voatendry ho azy. Izany hoe déstiné efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay. Androany isika hijery fandrika 5 manakana an'io anjara voatendry io. Aza miala ary zay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aorinan générique. Faly tafiaraka amintsika rehetra androany misaotra anao manaraka hatrany Pejy mitsanganaka miazava. Fandrika 5 manakana ny anjara voatendry. Voalohany, ny alkôla sy ny zava-mahadomelina, ny fisotroana sy ny fifohana dia manimba ny fahasalamana. Ho anao izay misotro toaka, ho anao izay mifoka zava-mahadomelina, malaza zao ny roro, ny fitsondromana zava-mahadomelina ary me mahazo vahana zany. Te hampahery antsika tanora izay fa manakana anao amin'ny anjara voatendrinao io. Ho an'izay tsy misotro mampahery anao tohizo zany fa sady mandany volanao no ratsy ho amin'ny fahasalamanao. Faharoa, ny tsy fahalalana. Hoy ny Baiboly, ringana ny oloko no ny tsy fisian'ny fahalalana. Anisan'ny zavatra mamotika indrindra dia ny tsy fahalalana. Noho izany tsy maintsy mianatra tsy tapaka zasy ianao, satria ohatry ny olona anankiray eo ampovoan'ny aizina ny olona tsy manam-pahalalana, ary ny olona rehefa eo ampovoan'ny aizina dia misy zavatra tsy mety foana anjo azy. Noho izany mila mianatra sy mitombo isika na ara-panahy na ara-piainana andavanandro. Mety efa tsy mianatra any am-pianarana intsony ianao fa tiava fahalalana. Fahatelo, manakana ny anjara voatendrintsika dia ny tahotra. Mivery ny 520 sy 300 anatin'ny Baiboly hoe aiza matahotra. Mampalahelo fa firifiry ny olona manana nofinofy dia noho ny tahotra ao anatiny dia tsy tanteraka ilay nofinofy. Firifiry ny anjara voatendry tsy tanteraka noho ny tahotra. Tendrombohitra firy ny tokony tafiakatra ao fa noho ny tahotra dia tsy tafiakatra ao ilay tendrombohitra. Ny zavatra mampanenina olona be dia be dia ny zavatra tsy sahany. Ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe aiza manary ny finoanareo izay misy valiny lehibe. Eny normalany hoe misy zavatra mampatahotra, matahotra ianao, fa aiza mampaleminy faherezanao, ny fahaizana ao anatinao. Faefatra, manakana ny anjara voatendry ny olona dia ny avinavina. Ny olona rehetra dia samy manana avinavina avokoa fa ny degreny tsy mitovy, ny refiny tsy mitovy. Firifiry ny mpivady misara-panambadiana noho ny avinavina. Firifiry ny finamanana rava vokatry ny avinavina. Noho izany mila pitehanao ny avinavina, raha tsy izany ianao no pitehan'ny avinavina. Ny avinavina mahatonga anao tsy handray telefônina, ny avinavina mahatonga anao tsy telefônina amin'ny mpampiasa anao satria voaroka ianao noho ny fahadisoana nataonao. Dia avinavina mahatonga anao tsy antsony ny mpampiasa anao mba hahatonga anazy hiverina indray handray anao. Ny avinavina mahatonga anao tsy antsony vadinao hialan-tsiny azy fa diso ianao. Ny avinavina dia tsy manaiky diso zany, hahatonga anao tsy hanangana ny fifandraisanareo. Fahadimy, ny filan'ny nofo dia manakana antsika tsy ho tonga any amin'ny anjara voatendrintsika. Mila mianatra mifehy ny filan'ny nofo isika. Izay olona tsy afaka hifehy ny filan'ny nofo dia tsy afaka hifehy ny fiainana. Noho izany manangana fiainana madio. Ny firaisana ara-nofo dia manimba fiainana n'olona be dia be. Raha mpivady ilay izy dia tsy maninona fa raha amin'ny olona rehetrarehetra, satria izao moa dia tena amin'ny olona rehetrarehetra dia miray amin'ity olona rehetrarehetra ity dia manimba ny anjara voatendrinao zany. Hitanao any Andriamanitra. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné ny Pejy ianao, manasanao hisabona ny Pejy. Mamay fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray. Tahin'Andriamanitra daholo, veloma tompoko.